mpanolotra Marte Hervé. Dia isorantsika ny tompo rahavavy, alaka misy masina izao diavintsika izao. Tamin'izany alaka misy masina izany nanaovan'i Jesosy Kristy ilay vavaka voarakitra ao amin'ny Jaona 7:20. Ary andininy anankiray amin'izany no horaisintsika anopanantsika ny dinidinitsika amin'izao ankehitriny izao. Jaona 7:20 andininy 4:40 sy ny 4:40. Zao ny vaky ny teny amin'ny anaran'i Jesosy. Efa nomeko azy ny teninao, ary alan'izao tontolo izao izy satria tsy naman'izao tontolo izao, tahaka tsy naman'izao tontolo izao. Tsy naman'izao tontolo izao izy, tahaka tsy naman'izao tontolo izao. Hitanao fa misy fiverenana mihitsy nametrahan'i Jesosy azy. Tsy naman'izao tontolo izao izy, tahaka tsy naman'izao tontolo izao. Alan'izao tontolo izao izy, satria tsy naman'izao tontolo izao, tahaka tsy naman'izao tontolo izao. Izany no ampieritrretan'i Jesosy antsika tsirairay avy amin'izao ankehitriny izao. Ampieritrretan'i Jesosy Kristy antsika. Maro dia maro amintsika vehivavy no manana olana amin'izao ankehitriny izao, ary dia mahatsiaro mijaly tokoa manoloana ny ataon'ny lehilahy sasany. Mijaly satria hoy ilay rahavavy anankiray, ary tsy izy rery ny toy izany. Tsy maintsy manaiky ny rafivavinao ianao, tsy maintsy raha mbola tianao ny hijanona eo, ary tsy maintsy namana ianao. Izany no voasoratra amin'ny taratasy ny men'ny vadiny. Izany no ambarany eo anatrehan'izany. Inona no lazain'ny soratra masina? Jesosy ny tena namana, hoy ny hirany miray.
na namana hoy miray, iza ny namanao? Naman' Jesosy ve ianao sa fahavalon' Jesosy Kristy? Ampieritreritra antsika ny amin'izay dia misy an'ilay tenin'i Jesosy Kristy ato amin'ny Jaona 5:4 manao hoe: ianareo no sakaizako raha manao araka izay andidiko anareo. Naman' Jesosy ianao raha manaraka ny teniny, raha manao ny sitrapony. Fahavalon' Jesosy ianao rehefa ny sitrapony devoly no ataonao. Ary tsy azontsika vazovaziana Andriamanitra araka ny hafatra ao amin'ny Galatiana 5:7 manao hoe: Andriamanitra tsy azo vazovaziana fa izay hafafin'ny olona no jinjainy. Noho izany, raha toy ianao miara-mila ny devoly dia amin'izay fotoana izay fahavalon' Jesosy ianao. Ary tsy azontsika atao amin'ny teny fotsiny ny hoe za naman' Jesosy eo imaso eo, ohatry ny fanaon'ny sasany amin'ny fiainany andavanandro, manaro-tsarona eloka izy dia milaza fa naman' Jesosy. Tsy azo atao toy izany lay, satria Andriamanitra ivavahantsika io dia mahita ny vo sy ny fo, araka ny fantatsika voasoratra ao amin'ny Jeremia 7:10. Za Jehova hoy izy no mpandinika ny fo sy mpamantatra ny vo, mba hanome ny olona rehetra araka ny alehany avy dia araka ny vokatry ny asany. Raha ny olombelona dia mety hoe azo fitahana, manao teny tsara lahatra, manao teny mandrobo, kanefa ny ao ambadika mitsangako fahavalo. Fa Andriamanitra kosa mahalala antsika tanteraka. Efa nambarako taminao ny teny ao amin'ny Hebreo 4:7. Hebreo 4:7. Hoy ny fivaky ny teny manao hoe: ary tsy misy zavatra ary na inona izay tsy miseho eo anatrehany, fa ny zavatra rehetra dia mianjaanja sy ahariary eo masony izay hiafaran'ny ataontsika. Tsy misy zavatra ary ninona izay tsy miseho anatrehany, fantany-daolo ny zavatra rehetra. Andriamanitra tsy azo fitahana izy, tsy azontsika anaovana ronono atavy eo anatrehan'izay. Dinio tsara, any Jesosy ve ianao sa any Satana? Meteza anao ny safidy tsara, fa hoy ny Tompo amin'ny Deutéronomie 5:20, ny 7:20 manao hoe: amin'ny anaran'i Jesosy Kristy Tompo, miantso ny lanitra sy ny tany anio. Ho vavolombelona aminareo, fa efa nataoko teo anoloanao ny fiainana sy ny fahafatesana, ary ny fitahiana sy ny fanozonana. Koa mifidiana ny fiainana mba ho velona ianao sy ny taranakao, dia ny ho tian'i Jehovah Andriamanitra ao ianao, ka hiaino ny feony sy fikitra aminy, fa izany ny fiainanao sy fahamaroan'ny andronao. Hitanao amin'izany fa mametraka safidy eo anoloantsika ny Tompo. Ary mila mandinika marina isika, na Jesosy Kristy no namantsika na Satana.
inona moa no de tombontsoa antsika amin'izany hoe namany satana? So de heverinao ary fa hoe raha namany de ho kolokoloiny. Satana nge tsy manana zavatra tsara omeny ny ratsy haniny azy, satria araka le nitenenin'i Jesosy ao amin'ny Jaona 4:7, Jaona 4:7. Vakiko aminao amin'ny anaran'i Jesosy ny tapany faharoa, manao hoe izy de mpamono olona hatramin'ny taloha ary tsy nitoetra tamin'ny marina, satria tsy misy marina aminy. Raha mandainga izy de ny azo ny lazainy, satria mpandainga izy sady ray ny lainga. De hitantsika amin'izany fa tena tsy manao ny marina Satana, ary tena mpandainga. Toetran'izany, natiorany. Raha natioran'Andriamanitra ny tsara sady mpanao ny tsara, araka ny Salamy 7:180, dia natioran'ny Satana kosa ny ratsy sady mpanao ny ratsy. Koa dia anjaranao ny mandiny tena. Andeha aloha angataka miala isika, amperitreritra antsika amin'izany. Miala rakoto mamontsy, anao ny fitenenana. Ary mba kely iza tsy izy azafady, raha iza ianao indray raha matoa dia hataonao an'ny marina mo, fa da ny fotoana reny anareo nefa mbola variko mankaleo. Tsy mba hitako izay fiovahana, maka haza mitombo ny adalahana. Fa onoarangahy lazao aikely, fa tena tsy azo ny saiko velively. Ino nity mampitrotrotranao, mahatonga anao hivatravatra toy izao. Mivavaka ve de andany fotoana, nenao satria nao anao tô mifoana. Ary ny hoe tsy misy fiovana, misy tsy azoko ka ilako fanazavana. Mana fitohinany namanareo, ilazo mpivavaka nefa jereo. Mifanenjika sy mifanaraty, ny maro aza mody atoy ny Jodasy. Baiboly vingitiny zanalahady, kanefa nitoetra de hita tsy miady. Miseho azy ho masina be fahendrena, kanefa njaka ny fitiavantena. Sao kosary oranga io disinao, teniny tombotsy mba fantatrao. Tsy tonga iantsony marina izy, fa ny mpanotana lehibe nankizy. Tsy misy tanteraka raha eto an-tany, tsy anjely fambololombelona ihany. Miomana andezatsy izy, fefavononao daholo ny ankizy.
tsy hitako mihitsy anaovana anao ty rangaka la ny aika zay fanenjehana sy fanaratsian'olona ve ny tsy hidirana am-piangona Andriamanitra ny vavahana fa tsy olombelona ny olona ke miteny foana reto zao izy ronkely efa aviliatra sekolehilahy tsy menatra ny reto zaza reto kory ve ianao reo ara zazakely reo malala miditra am-piangonana Tata andao io vavaka fa zay ngefa avilianatra sekolehilahy njainy ianao lesona tany am-piangonana ngery tata tsy tonga ihany marina hono Jesosy fa mipanota ny bebaka ay marina mihitsy zany tonga dia andana fa za ohatra mbola kampokampoka zay mihitsy le fanaka andeha zay teny mianaka rehefa tsy andeha anao fa nylakilosy mpiangonana azy zany efa maneno ndao tata ndao ara fa tapakevitra ihany any ka ndao ary zay ahay hitako izao ny lalantsaraka izorako azoko izao ny famonjena ka ho tanako mafy vononao an'olo tena sy anopo ka ny foko de atolotro ny tompo hitako izao ny lalantsaraka izorako azoko izao ny famonjena ka ho tanako mafy vononao an'olo tena sy anopo ka ny foko de atolotro ny tompo dia nio ny tenanao hoy mialirako to mamonjy teo reo rehetra nandiny tena ka nanolotra ny fiainany ho an'i Jesosy dia resy lahatra tokoa dia nihira tahaka ilay teo hoe hitako ny lalatsara ka izorako izao azoko ny famonjena ka ho tanako ary ny teny tahaka izay manjary tahaka izay voasoratra atao amin'ny apokalipsy 12 anjiny ny faraka 12 tapany farany hoe tsy nakamamy ny ainy intsony izy na dia ho faty aza tsy nakamamy ny ainy intsony izy na dia ho faty aza manahoana tena fitiavana ny Kristy ve no hivavahanao ianao zao mandefa ny radio vaovao masoa io inona zao ny tena mahatonga anao mandefa n'izy io ary fa mba te halala fotsiny ary mba tiako heritreretinao inona tokoa moa no mahatonga anao miaino ny ty onjam-peo ty misy ny sasany miaino ny ty onjam-peo ty izy analana fahanginana fotsiny ka raha ohatra ka tenenina hoe inona ny voalaza tao tsy izy fantany fa reny hoe miteny io radio io dia izay imbetsaka ny misy an'izany na any anaty tomobila na any an-trano ohatra izany misy indray ny sasany dia fahazarana fotsiny misy ny sasany dia ahafantarana fotsiny izay lazain'ilay ramatoa io anakianana azy misy indray ny sasany dia tena hoe makamamy mihitsy makamamy an'ilay tenin'Andriamanitra ny fitiavany an'i Jesosy dia tia ny henona ny sitrapony dia te hanatanteraka an'izany izy misy ny sasany sady mitondra mbavaka mba iza mirendre ianao ny faniriko dia reto farany ka tena mba hoe Jesosy Kristy tokoa no namanao ve Jesosy raha namanao izy dia manao ny sitrapony ianao tsy zay rehetra miaino ny radio vaovao masoa akory dia namany Jesosy avokoa fa araka nambarako teo misy miaino mba hanakianany misy miaino endrasany hoe roviana le ramatoa iny tsy anako tenenina tsony na inona no amelezana azy inona indray no fisaina azy zany hoe rehefa tonga ny aorianany amin'ny fito miona amin'ireo namana izy dia ny manaratsy no ataony zao ndray engeny lazain'ilay ramatoa tao
Zao ndray ane dak'izany no ataony. Ry havana, tsy mampaninona izany, fa ny fifandraisanao amin'Andriamanitra kosa mba iriko tena tanteraka, mba tena omamy. Hoy ny nolazainy Jesosy zay ao amin'ny Jaona, ato amin'ny Jaona 4:15, andininy 5:15 hoe: raha ty ahy ianareo dia hitandrina ny didiko. Ny fitiavantsika an' Jesosy dia ny fitandremantsika ny didiny. Ny fitandremantsika ny didiny, zay no endriky ny fitiavantsika an' Jesosy. Ka manahoana moa ve tena mitandrina ny didiny tokoa isika? Tena mitandrina ve? Tena mankato azy? Ato amin'ny Jaona 5:17, andininy 7:30 dia hoy ny Tompo: fantatro ihany fa taranaka Abrahama ianareo, nefa mitady hamono azy satria ny teniko tsy mitombo ao anatinareo. Rehefa tsy mitombo ao anatintsika ny tenin'Andriamanitra dia mitady hamono ny Jesosy isika izay, satria Jesosy Kristy ilay teny fiainana, ilay teny tonga nofoka monina ao anatintsika. Ka rehefa inzay tsy velona ao anatintsika ny teniny dia mamono azy isika izay. Ry havana, miantso antsika ny Tompo andinika. Efa nifidy antsika tao anatin'ny maro izy, mba ho mpianana isika, mba ho mpanompony isika, ary dia nomeny antsika ny teniny. Arak'izao hitantsika ato amin'ny Jaona 7:14 zao, efa nomeko azy ny teninao izy, efa nomeko azy ny teninao. Zany mpanompon'Andriamanitra zany halan'izao tontolo izao zany, halan'izao tontolo izao, satria tsy namany izao tontolo izao. Mandrebireby antsika Satana mandrakariva. De hoy izy hoe kristianina ianao ko tsy namanao daholo n'izao tontolo izao. Namanao daholo ny olona rehetra kristianina ianao, satria tia ny rehetrarehetra, ny fitiavantsika ny rehetrarehetra dia tsy handraisana azy ho namana, tsy akory, fa hijoroana fotsiny ho miara-mila ny Jesosy. Asa nahitanao tsara ny elanelana misy amin'izany hoe namana sy mijoro ho vavolombelona eo amin'ny iny olona iny. Le namana dia mifampizara ny manta sy ny masaka, akaiky ny fo izany le namana. Ary misy fitenin'ny malagasy hoe ambara ho any sakaizany dia atolotro anao, atoroko anao ny toetrany. Arakaraky le namantsika no ahafantarana hoe manahoana ny toetra antsika tsirairay. Ary ato amin'ny Jaona 7:20, andininy 1:20 tapany 2, dia hoy ny Tompo hoe ny toetran'ny olona dia tsy maintsy ho arak'izay zavatra tirainy. Manamarina izay oabolany tolo zay, zay tenin'ny Tompo zay. Matoa tia miaraka amin'iny olona iny ianao tianao ny toetrany, zay no mahatonga an'izay. Ary matoa tianao ny toetrany dia iny ny terainao, dia mitovy amin'iny koa ny toetranao. Sady ny toetra dia mifindra izy io. Ohatra zao hoe mpiteny ratsy le olona, dia ianao naman'le mpiteny ratsy nefa iny olona iny miteny ratsy foana, tsy mahazaka an'izay ianao raha tsy tena hoe tia an'le teny ratsy. Ka matoa ianao miaraka aminy dia nefa izy miteny ratsy dia satria ianao mpiteny ratsy koa. Ohatr'izany le izy. Dia eo no andiniantsika hoe aiza marina moa ty tsika ty, olona toy inona moa no ty tsika.
na eo amin'ireny mpihira zay ankafizitsika ireny aza, de amin'ireny koa ahitana hoe olona manahoana isika, tiatsika ve ny tsara sa ny ratsy no ankafizitsika. Ny sasany zany de tena fantatra hoe olona mpifoka rongony, olona mpimamo, olona miteniteny foana ao anatin'ny hirany, ankafiziny, mahafinaritra azy. Ny dikan'izay de ohatr'izay koa izy. Ny sasany de tena le hoe mpandihy, nanaitra manokana mihitsy ny zavatra nolazainy pasteur Paul Mbonga-Pindi tao amin'ny fandaharana perspective réformée zay alefa eto amin'ny onjam-peo isaky ny alahady amin'ny 5 ora maraina. Hoy izy hoe ny dian'ireo afrikanina sasany hoy izy dia manandratra ny fahavetavetana eo amin'ny firaisana ara-nofo amin'ny fihetsiketsiny, ary de marina mihitsy zany. Tena lasa saina be hoe andray zareo any koa de mahalala an'izany, hoe tena tsy ohatr'izany ozy ny dia mendrika, tsy ohatran'ireny hoy izy, manandratra ny fahavetavetana hoy izy. Firaisana ara-nofo izy no alainy tahaka de ataony diany. Hitanao amin'izany mahatsiravina, ka matoa le olona mankafy an'ireny de mankafy ny fahavetavetana zany izy. Matoa le olona mankafy an'le mpihira mihira an'ireny de mankafy ny fahavetavetana izy. Mila dinihana zany. Naman' zao tontolo zao ve ianao sa naman' Jesosy Kristy? Tsy hoe rehefa kristianina de hoe tia izy tsinona de noho izany dia mankasitraka an'izay zavatra ataony zao tontolo zao. Fa ny tenin'Andriamanitra ao amin'ny Romanina 12 de mampianatra antsika hoe aza manaraka ny fanaony zao tontolo izao fa miovaha amin'ny fanavaozana ny saina. Ijoro miaramila ny tompo no iantsoana antsika hanafika izao tontolo izao mba ho an'i Jesosy Kristy, izay no niantsoana antsika, fa tsy hanaraka ny fanaony izao tontolo izao. Tsy izay no niantsoana antsika. Miantso anao ny tompo andinika izany zavatra izany, ary matotra ny tenin'ny tompo. Tahakao izy tsy namany izao tontolo izao. Jesosy dia tsy namany izao tontolo izao. Mampalahelo zany le raha vavy izay nitereniko taminao tery am-boalohany, izay tereniny vadiny hoe raiso namanao io rafy vavinao io, raiso namanao izy. Zany hoe ekeo ny fijangajangany ny vadinao, zany ny dikan'izany. Ekeo ny fijangajangany ny vadinao, topoy ny rafy vavinao, miondre eo anatrehany. Zany ny tadiavin'le lehilahy. Tokony anaiky an'izany ve zany tsika? Hoy ny teny ao amin'ny Asan'ny Apôstôly 5:20, Andriamanitra ny tokony ekena mihoatra noho ny olona. Tsy hoe satria ny lehilahy nataon'Andriamanitra hoe eketsika vehivavy arak'ilay Efesiana 5:22 de hoe ninona teneniny, na de asainy mihinana ny maloto azy ianao de ataovy ihany, sanatria zany. Tsy zany ry havana. Fa raha ny teny an'izany any Andriamanitra ao amin'ny Efesiana 5:5 andao mihitsy aloha jerentsika, dia ny lehilahy ambarana eto dia hoy izy ato amin'ny 2:20, ianareo vehivavy manekeny vadinareo tahaka ny anekena ny tompo. Ny tompo tsy hampanao zay ratsy atsika, na hanao zay mifanohatra amin'ny sitrapony.
Ary ny lehilahy dia nataon'Andriamanitra itia ny vehivavy. Ka raha ny fankahalany ianao no isontonany ianao anao izay tsy mendrika, raha sainy miombon'ho taminy ianao, aoka tsy hiteny tahaka ny nanahy Moskory ianao hoe si tu es le diable je choisis ton enfer. Raha ianao ny devoly dia izay hifidy ny afibenao, sanatriany izany. Aoka hifidy any Jesosy Kristy isika rahavavy malala. Aoka hifidy any Jesosy Kristy isika. Tsy namana izao tontolo izao tsika. Ary nampianarin'Andriamanitra tsika hoe aza miombon'ho tamin'ny sasany, tehirizo madio ny tenanao. Zany lazainy tenin'Andriamanitra. Ny vehivavy zany tsy natao hoe anaiky an'izany tenin'ny lehilahy zany ka tiako tsinona ny tokantranoko dia noho izany dia tsy maintsy manompo an'ity rafivaviko tia. Tiako ny tokantranoko dia tsy maintsy miaraka amin'ity rafivaviko tia. Tsy zany le izy. Tsy zany. Tsy namana izao tontolo izao tsika. Ary tsy natao ho amin'izany. Izay ny antsoin'Andriamanitra tsika. Izany ny tenin'Andriamanitra hoe. Ary tsarovantsika indrindra magaga ny isehoany izany eo amin'ny fiainan'ny rahavavy maro amin'izao vanim-potoana izao. Fa araka ny teneniko taminao tariam-boalohany, izao vavaka izay nataon'i Jesosy izao alaka misy masina no nanaovany azy alohan'ny zavatra rehetra, tamin'ny alaka misy, alohan'ny namadiany ny Jodasy azy no nanaovany an'izao vavaka izao. Ary dia mila eritreretintsika izany zavatra izany. Tsy natao anaiky ny lehilahy amin'izay hitarihany antsika iombon'ho taminy isika, fa tahaka ny anekenan'ny tompo no anekena azy. Raha zavatra mifanaraka amin'ny sitrapon'Andriamanitra, raha toka tsy mifanohatra amin'ny sitrapon'Andriamanitra no asainy ataontsika dia manaiky tsika. Ary raha ohatra tsy mampaninina dia ataontsika hoe resaka sakafo, ny anazy sosoa ny tedaviny, ny anao vary maina ny tedavinao, aleo manaiky azy rahavavy, aleo mampandefitra any tiantsika. Raha ohatra ka tsy manaiky izy, fa tsy maintsy ny anazy no atao, dia aleo mampandefitra ny antsika azy, asiana olana noho ny fitiavantsika azy dia manatanteraka an'izay isika. Fa raha ohatra kosa hitarika antsika any amin'ny lalan'ny fahaverezana, hanapotika ny fiainantsika, hampisaraka antsika amin'ny Jesosy Kristy, kose tsy mety zany. Tena tsy mety. Okitsika tsy anaiky anao izay mifanohatra amin'ny sitrapon'Andriamanitra. Fa fantatsika fa ny sitrapon'Andriamanitra dia tsara sady ankasitrahana no marina. Ny sitrapon'Andriamanitra tsara sady ankasitrahana no marina. Ary zay ny tokony ho arahantsika eo amin'ny fiainantsika, zay ny tokony ho tanterahantsika isan'andro isan'andro. Malahelo ny fonao eo anatrehan'ny reny zava-misy ireny, kanefa ny zavatra teneniko anao dia izao: mahireza, matanjaha. Aoka ho hikantsika hatrany ny hoe iza no ahasaraka hiaraka amin'ny
sampana fifoazana efitsika isika anao izany hira izany. Izanu asarakai aminao ry Jesu tuputina navutrai ianao ry Kristio galuzave samusari safanenze anamati nifafatesana zaeni ciamuzakuana nifafatesana zaeni ciamuzakuana Saragai amini fitiavana eni fukuchimanai tafatuetawamina kaluzave samusari safanente anamasi nifafatesana zaeni ciamuzakuana nifafatesana zaeni ciamuzakuana nifilunanuapenya nibaibuli sabaja yamanotani padesi amini alalana galuzave samusari safanente anamasi nifafatesana zaeni ciamuzakuana nifafatesana zaeni ciamuzakuana Vitesuvenueli anuauana ripamuji uruberi vununanuana galuzave samusari safanente anamasi nifafatesana zaeni ciamuzakuana nifafatesana zaeni ciamuzakuana iza no asaraka ira anankiray voarakitra ao amin'ny firana FFPM izay ira izay ary iriko indrindra ho vetotsika tsirairay Jesosy aneno nividy antsika tamin'ny rany Jesosy aneno mpamonjytsika ary tokony tsy anana hafa hotopoina afa-tsy izy isika zay tiatsika mihoatra noho i Jesosy Kristy de sampy avokoa oka tsy hisy sampy eo amin'ny fiainantsika aoka tsy hisy sampy eo amin'ny fiainantsika zay tiatsika mihoatra noho i Jesosy de sampy avokoa zany ary zay natonga an' Jesosy Kristy niteny ato amin'ny Luka 4:12 andininy 5:20 sy 7:20 manao hoe raha misy manaraka
ka tsy mankala ny rainy sy ny reniny sy ny vadiny sy ny zanany sy ny ralahany sy ny anabaviny, eny ary ny ainy koa aza, dia tsy azo ekena ho mpianatra izy. Na zovy no tsy mitondra ny azo fijaliana ka tsy manaraka, dia tsy azo ekena ho mpianatra izy. Ka raha ohatra zany voatery ianao hoe hoy ny vadinao hoe inona ny tianao, hanompo nyty rafivavinao ty ka ho ty azy ve sa hialy eto amiko? Idry tsika tsy natao hiondrika amin'izany hoe fanompona rafivavy zany. Tsy amin'izany ny antsoin'Andriamanitra tsika. Ary vao maika manosika ny vady ho any amin'ny afo be zany, ianao zay nantsoin'Andriamanitra hijoro hanarina ny vadinao amin'ny ratsy ataony. Raha ohatra ianao ka manaiky hijanona eo aminy hoe hanompo ny rafivavinao, dia mankasitraka ny ataony ianao zay ny dikan'izany, miombonao taminy. Ary ny faharoa, manolokolo devoly ao anatiny ianao. Ny fahatelo, manosika azy any amin'ny afo be ianao, satria fantatrao fa ny mpijangajanga dia tsy tafiditry ny lanitra mihitsy. Araka ny Korintianina 1:5-7 eo anatrehan'izay dia voamaika zany ianao mamarina azy akady. Izany mahatonga ny lehilahy sasany amin'izao fotoana zao tsevikevika vao navoaka ny gazety vao aingana iany izy ohatr'izay le hoe manana vady samy hafa le rangahy, dia ainy ny mitatana an'ireo, miaraka eo daholo ireo, ainy ny mitatana azy, tsy miady zany ireo. Dia verina fa fahendrena zany, olona hivarina any amin'ny afo be zany. Aoka tsika hijoro anambara fa tsy azo ekena zany, tsy azo ekena ny fanitsakitsahana ny tokantrano tahaka zany. Za koa raha vavy tsy milaza aminao hoe noho izany dia raha vao manao an'izany ny vadinao dia tonga dia mialahy. Tsy zay, fa ny an'ity tranga anankiray ity hoe entiny ao an-trano ny vadiny, ny vehivaviny, asainy tompony ny vady andefa mandriny ao an-tokantrano, raha tsy maintsy mifanaraka nareo, zany kosa aloha dia tsy azo ekena. Tsy azo ekena mihitsy zany. Na dia eo ny tokony handefitra dia zavatra faran'izay tsy mety zany, fa manosika azy any amin'ny lalan'ny fahaverezana. Ka mianaka ny fahavetavetana raha vao izany no misy eo. Noho izany aza mety rebirebe ny devoly hoe ianao kristianina ka ahoana ianao tsy tia ny fahavalinao, fa fitiavanao ny fahavalinao fivavahanao ho azy hialany amin'ny fahotana. Zany le fitiavana ny fahavalo. Fa tsy mandeha ianao mirona hoe tiako izy tsinona dia ho ataoko ohatr'izao na ho topoiko na ny toy izany. Aoka tsy ny tsy izy no arahana, aoka tsy izay no arahana, fa dinio tsara ny sitrapon'Andriamanitra dia izay tsara sady akasitrahana ny marina. Araka ny Romanina 12:2. Jaona 7:4 ravavy no anompanantsika ny dinidinika ho iaty eo. Izao ny voasoratra ato: efa nomeko azy ny teninao, ary ala n'izao tontolo izao izy, satria tsy namana izao tontolo izao, tahakay tsy namana izao tontolo izao. Mankahala antsika ny izao tontolo izao raha vantany vao tena kristianina zany ianao, jery vilana, zay ny ijeren'ny olona anao. Sekta,
zay nijeren'ny olona anao. Mivoana zany nijeren'ny olona anao. Tsy izy mihitsy zany nijeren'ny olona anao, satria tsy manaraka ny fanaony. Kanefa avitinina amintsika moa reny olona reny raha manaraka azy tsika, moa avitinina amintsika va izy? Avitanampy anao va izy? Loka andray atoandro angaka tsy mifaka, nefa na amin'izao vanim-potoana diavintsika izao aza dia lazaiko aminao mihitsy, mahafantatra olona zay ny raha vavy ny ray tapo aminy zandriny izy zoko tokony hitsinjo. Raha vavy ny ray tapo aminy zandriny tonga niakatra tao iarivo mba hamangy, misy antony lehibe. Lavitra zany no mipetraka, lavitra mba tonga hivahiny ao aminy. Nataony zay elany andro manalina. Za tsy hipetrahanao eto ndray alina. Fiainana sarotra zao. Hitanao, zany ny toe-poso toe-tsain'ny olona amin'izao fotoana zao. Ahavita inona aminao moa reo olona izay te hisintona anao anaraka ny fanaony? Fitaovany eo am-pelantanany devoly ihany reny, hamarina anao any amin'ny lalan'ny fahaverezana. Fa aoka ho zava-dehibe amintsika. Ny teny eo amin'ny Galatianina 4:1 manao hoe: ankehitriny olona vano ilako fitisan'Andriamanitra. Sa mila sitraka amin'olona? Raha mbola mila sitraka amin'olona dia tsy mpanompon'i Kristy. Zay ankasitrahan'Andriamanitra anao no atovy. Eny fa na dia manesoeso anao hoe tsy ampafiriny, mivavaka daholo ny olona rehetra fa ny azy kosa efa trop. Tsy hiakatra velona any an-danitra tsinona, ohatrany tsy mandiha tany. Lasa dala amin'io fivavahana io. Avelao haninjika zay haninjika, fa ny zavatra teneniko anao, aokontsika hijoro ho an'i Jesosy. Amin'izao herinandro masina izao ny rahavavy, tokony ho tsarovantsika mihitsy izay niaretan'ny Tompo tamintsika. Lafo vidy ene ny famonjeny antsika, mafy taminy ene zany fadiran'ny ane izy tao anatin'izany, izay indrindra le nilazainy tao amin'ny Matthieu 9:7. Hoy izy tamin'ny mpianany: fadiran'ovana loatra ny fanahiko toy ny efa ho faty. Izany ene ny aretan'ny Tompo tamintsika. Izy no namantsika, izy ny tena tiantsika. Misy ene arak'le nirainy nohirainy miray teo, misy ene antenaina ho tena namana, kanjo tsy izy. Firofiry amintsika moa zany nana tena hoe tena ho sambatra ao amin'ny fanambadiana, kanefa rehefa aveo diso fanantenana ihany. Rahavavy mbola eo Jesosy, mitraka ianao, aza malahelo ny fonao, mijoro ho tena miaramila ny Jesosy hatrany. Jesosy ny tena namantsika, ary tsy namana fianamana, fa tena hoe hitarika atsika, mitarika atsika ho lohany fa tsy ho rambony, ary ho ambony fa tsy ho ambany, araka ny Deutéronomie 20:17. Jesosy Kristy miantso atsika ary milaza amintsika
raha manaiky tsika ho tena tia azy. Ao amin'ny Salamo faraka amby 20 andininy 412 hoe satria izaho no niraketany fitiavany dia hamonjy azy aho, anandratra azy amin'ny avo aho satria mahalala ny anarako izy. Izany no voasoratra ao. Ho an'izay tsy tia ny tompo kosa dia tsy ahivitra ihany. Tsy ahivina ny teny izay voasoratra ao amin'ny Korintianina 1:9 andininy 2:20 manao hoe raha misy tsy tia ny tompo aoka ho voaozina izy. Raha misy tsy tia ny tompo aoka ho voaozina izy. Ka evero zany dia sanatria ve ny ozona ve no safiditsika? Raha vavy eo tsy izany no ataotsika, fa tsy avelantsika isy ahasaraka atsika amin'ny Jesosy Kristy tompontsika. Andeha hiarahantsika manandratra ho voaditsika eto am-pamaranana lay hira 427 ao amin'ny firana FFPM. Jesosy raha vavy ny herintsika, tsy afaka aresy nizana izy tsika, fa Jesosy no herintsika. Jesosy ny tanjatsika, Jesosy ny fifalitsika. Izy no niady ho atsika mba ho mpandresy isika amin'ny fiainantsika. Mahery zary raha vavy malala. Saraka
vehivavy. Mpanana tosa sy mpanolotra Marthe Hervé.